resadresaka amin'ny prime ministre tsy maharesy lahatra. Be da be ny azoko tenenina fa zavatra anankiroa fotsiny dia valeo be tamin'ilay diskoura. Isika dia firenena mahantra hozy izy le zoky, prime ministre izy miteny an'io. Raha rempirima be da be avoaka reny nefa tena tsy mahantra mihitsy tsika. Na raha eke koa raha hoe firenena mahantra tsika, ahoana moa tsy hantra tapitra ny exercice anankiray zay ambina vola rehetrarehetra mivadika lasa prime. Ohatrelay dia angamba mety ohatran'ilay any amin'ny mariazy reny hoe tsitsitsiana kely mizara hena, amin'izay zay sisa tsilany antompon'ny fety. Faiky katsaka tsaramaso fanjobory efa misy tampon efa misy soninko faiky ahoana. Avy eo mandeha mpamono afo fa tsy vahaolana ny jerena fa mpamono afo na voaka. Mandreraka. Be da be le fomba fanaovana politika mitovy amin'ny teo aloha dia normal ihany satria be da be le teo aloha ny ao ampovoany ao amin'izao. Mahandro tsika satria izay mpitondra tsisy mikaroka ny fomba ialana amin'ilay fahantrana. Rehefa tonga eo aloha dia miezaka manambokarena miala amin'ilay fahantrana. Fahantran'ny tenany amin'io fa tsy fahantran'ny firenena. Lozika be le izy. Rehefa mandeha jet privé nefa le filoham-pirenena avy eo ohatra ny tsisy an'izany mahantra zany fa aleo teneniko hoe mahantra ny vahoaka malagasy, tsy ny firenena malagasy ny mahantra fa ny vahoaka malagasy. Avao izay zavatra izay. Subjective be le fomba fijery. Rehefa ho anareo mpanao politika mahantra ihany ny malagasy, fa nareo nefa mahafantatra hoe manan-karena, ary nareo mifampiteny hoe manan-karena ny malagasy satria misy intérêt anareo. Mandeha mikimaky makaty sy makary. Fa rehefa ho an'ny tombotsoa ny vahoaka malagasy dia tena mahantra fa diranovana mihitsy ny malagasy. Normal satria nareo tsy mba misy ny fikarohana manao système anankiray ahafahantsika mivolatsika mba ho indépendant, mba manana lanjany kokoa. Fa zay mitondra eo tsisy mifantoka amin'izay ho an'ny intérêt kelinareo io foana. Faharoana sosotra anakonko hoe tsy afaka miala miravitra mpamatsy vola firenena mikamba nefa tsy reo ve le mampahantra antsika tsy afaka fa firenena souverain ve tsika sa hoe firenena inona fahafantaranareo anazy. Prime ministre filoham-pirenena be limite be dia mba inona ny dikan'izany. Raha anatina orinasa filoham-pirenena eto Madagasikara DG fa tsy PDG. Ka tsotra amin'ny vahaolana. Voalohany indrindra manana fahasahiana manova. Na rehefa tsy manana fahasahiana manova dia manana fanetretena dia raisiny andraikitra mifanaraka amin'izay. Isika vahoaka malagasy ihany koa dia tokony manangana rafitra hoe isika izay tena isika no mitondra eo. Ny vahoaka malagasy izay mihinan'ny anana sy mihinan'ny EM-any no tokony mitondra. Rehefa koa izao fa rehefa hakinina mpanao politika ny zavatra rehetrarehetra, hakinina mpanao politika ny fanovana izay angatahanao dia tsisy mandeha amin'izay loany satria tsy hainy izany. Tsy mahafantatra fiovana tokony tadiavintsika mpanao politika. Ka amiko dia tsotra ihany. Ny fahefana dia avy amin'ny vahoaka, ny tondro-zotra dia avy amin'ny vahoaka, ny asa atao dia ny vahoaka no mandidy azy. Dia misy teny hoe efa manao izay mety ilay sisy fa mba mahaiza makasitraka. Misy ny lafatra na manakaiky kokoa ny lafatra fa isika malagasy mihitsy nefa zatra tsy sarotiny. Ka izao dia sarotiny. Mila mivaly ny fitakian'ny vahoaka malagasy. Aiza ho aiza ny fanovana rafitra. Nday leretsy Roapolo ny volana oktobra tafapetraka ny prime ministre lehibe ny gouvernement 7 andro taorian'izay. Ny faha 20 ny volana oktobra tafatsangana ny gouvernement. Ameko n'izay ny zy avy hatrany ny ametraka ny fanontaniana voalohany ny fandraika ao anatin'ny toedrara misy atsika amin'izao fotoana. Makasitraka indrindra namana natao amin'ny fitenenana menao ay. Tonga eto moa tenako metraka fanontaniana mahitsy dia mahitsy angambany. Roa volana mahery zay no njorin'ny gouvernement izay tarinao. Aiza ho aisika izao amin'izao teteza miditra izao ny amin'ny fametrahana ny fototra itodiantsika amin'ny fanavozana fotony izay niadina sy nijoron'ireo mpitolona isan-karazany tena andalambe. Misaotra anao amin'izay fanontaniana izay miary. Valo amin'ny 20 oktobra tokoa no tafajoro feno ny gouvernement. Fa tsara ihany iverenana zany. Fa 20 ny volana oktobra no tendrena au prime ministre lehibe ny gouvernement ary patonga ny 20 oktobra dia zarery zany no voatendry. Misy nefany fifanjavatra zay somary nananosarotra kely. Raha naja ny lalam-panorenana sy ny voalaza zao dia efa nisokatra tamin'io ny session ny Assemblée nationale. Noho izany tsy maintsy nentina tao.
ny loi de finance initiale 2026 zany hoe folo andro zany nananako za rery tokony amoana an'izay loi de finance zay tondra ny fiaina pirenena mandritry ny titoana 9 ty misy ny atao hoe fanohizana fifanohizana andraikitra eo amin'ny fitondram-panjakana dia le zavatra efa nyvonon'ny olona dimbiasinay zany a efa ataotsika hoe telo volana na enim-bolana taloha izy a zay no fanaovana fikarakarana ny loi de finance initiale dia tamin'io fotoana io a nisy fotsiny ny ataotsika hoe ny fahamehana ny takinareo zinji sy ireo zay nijoro ny mpianatra nampin'ireo miaramila tsara sitrapo niady tamin'ny famoretana dia navoaka hoe zao le tena fitakina de lasa iny zany atao hoe programme d'urgence zay zany aloha novaina tanatin'le zavatra préparé ny olona de hoe ahoana momba ny rano ahoana momba ny jiro ahoana momba ny tontolo iainana eny amin'ny anjerimanontolo na amin'ny université ahoana momba ny fahantrano malagasy dia ahoana koa ny tokony hojerena hanatsarana ny fifandraisana samy malagasy de lasa zay zany no nanovana le loi de finance initiale 2026 zay tsara lazaina tsy maninona raha nanenjeh anazy fa izay ny zava-misy zay no tataoko hoe délai constitutionnel tsy maintsy tsy najaina satria sahirana be tsika amindreny raha ny andraisan'ireo vondrona misy a Madagasikara vondrona régional zany anisany zany SADC COMESA UA dia tsy afaka ntsika hoe iotra ny voalazany lalam-panorenana tsy afaka satria dia manjary ho sahirana ny firenena efa niainy atsika zany taona maro tany aloha nanomboka tany amin'ny taona 1972 1991 2002 2009 tsy le farany 2018 zany isako fotoana zany de misy olana foana rupture ny ordre constitutionnel moa fetsony zareo azy dia tsy azo natao zany hoe ho avy am'izay dia narahana ireo ataotsika hoe fifanarahana iraisam-pirenena zay nandrafitra an'le loi de finance initiale io dia fifandraisantsika ny atao hoe gendarme ny toekaren'ny firenena rehetra moa zany de ny FMI na Fonds monétaire international tsika zany manana programme miaraka amin'zareo ary ny programme zao fotoana zao de 3 hatramin'ny 7 ao no miantoka ny ahafahantsika manana lalam-bola iainan'ny firenena malagasy de miverina am'le le izy de 20 octobre zany no nijoro ny gouvernement takoa de 2 andro aorinany io de tsy maintsy entiny eny amin'ny assemblée nationale sy ny parlement enfin assemblée nationale sy ny sénat moa ny atao hoe parlement io loi de finance io mba tsy ho tapaka ny fampiasana ny lalam-bola zay zany le izy tery de tery 10 androny 2 andro nen'ny gouvernement rehefa feno zay zany ny ainana dia tsy nampatory mihitsy le izy dia lany antsaka tsy andavany moa reo loi de finance napetrakay zany hoe tsy le taloha ihany fa nampidirina reo le zava-maika zay tsy maintsy tokony nenjehana nitolomany ny vahoaka nitsombadika manko le fandeha le zavatra noho ny resaka daty raha ny tokony ho izy tokony atao aloha ny atao hoe politique générale de l'état de atao ny programme de mise en œuvre de zay natonga l'izy hoe tsy maintsy isy loi de finance rectificative amin'ny volana mai 2026 zay zany no niainana nandritry ny volana voalohany dia nametraka ny gouvernement ireo zay tompona andraikitra ambony iara-iasa amin'ireo ministre dia nomenandreo ministre moa zany iny lalaky zorana ho an'ny tsirairay zany hoe lettre de mission afaty am'le PGE PMO de lettre de mission ministérielle zany hoe ministère rehetra zany samy manana ny andraikitra manokana eo amin'ny secteur misy azy fitambaran'izay ny fahafitanan'le PMO zay zany de ministre tsirairay reo zany manana tamberina andraikitra am'izao fotoana zao hoe 2 volana zany zay nandraisanareo andraikitra
dia aiza ho aiza moa zany le fitakinareo a dia nandritran'izay roa volan'izay dia voalohany aloha tsara fantatritsika vahoaka malagasy fa le firenetsika de firenena mantra zany hoe tsy afaka manana ny ressources propres interne na hoe vola vokatry ny asantsika manokana ahafahana manao na fanaovana karamam-panjakana io a na fanaovana ny fotodrafitrasa tsy ampy ny etra takina ny aloha zany mbola zavatra hafa ndray fa na le takina fotsiny ara de fa tsy ampy zany a le ataotsika hoe recette budgétaire prévisionnelle fa tsy maintsy misy fanampin'ireo mpampidrabola raisam-pirenena zay efa nanatsika programme moa tsy azo hoe ialana zany hoe tezitra be tsika fa etompova de ialao any ny Union africaine ialao any ny FMI ero ny Banque mondiale ka le vola am-pelatananao ara tsy ampy tsy maintsy miaina anatin'izay ianao a fa zany akory tsy miteny hoe very ny fiandranam-pirenena